Resaka fanapozinana ara-tsakafo ankoatra ny tany ambositra dia tany Antalahy indray no nahitana an'izany resaka fanapozinana ara-tsakafo izany ka olona dimy mianaka indray no tratran'izany tany Antalahy tany. Ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakena amintsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Aza adino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsarovatra hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefa nahito isan'andro. Tsy ampiatrela moa isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary. Ny tonga tsy miaraba hono na mantezitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity ny tenako amin'ity androandroany ity. Arakin'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny resaka fanapozinana ara-tsakafo no tena iompanantsika atao anatin'ity vidéo ity. Fa milohan'izay dia andao aloha resantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Andiamangirina maty voatifitra i Zakaria. Tsy nahazaka tanàna nisy azy i Zakaria rehefa avy namono any tompokolahy tody arivo tao Ambodivohitra ny Desambra 2024. Tsy mbola nijanona tamin'ny asa ratsy mahazatra nefa izy fa nandrava olona tao Ambalavary Port Berger faharoa ny 17 Jona 2024 lasa teo iny. Lasa tamin'izany ny vola efatreto sy enina tapitrisa ariary noho ny ezaka nataony zandary teny an-toerana dia voasambotra i Zakaria ny 17 Jona lasa teo iny. Fitarenana maro no voarain'ny zandary momba ity rangahy voasambotra ity ao amin'ny komina Andiamangirina. Mba ahafahana manamafy ny famotorana sy ny fanadiadiana momba izany dia nalefa any Andiamangirina izy. Nandritra ny fanaterana azy amin'ny toerana voatokana no nanararaotra nandositra sy namaly zandary izy. Nandray fepetra mifandraika amin'izay ny mpitandro ny fidaminana ka izao maty voatifitra izao raha ny fampitam-baovao voaray avy any an-toerana trany. Midika izany fa tsy mandefitra amin'ireo mpanao ratsy mihitsy ny mpitandro ny fidaminana amin'izao fotoana izao ary nizaniza ny manao ratsy ary nizaniza izay miezaka manao asa ratsy amin'ny asanjiolahy sy ny fanafiana etsero izay rehefa tratra ianao ka minia hamaly ny mpitandro ny fidaminana dia tsy maintsy voatifitra ianao zay. Resaka fanapozinana ara-tsakafo no resaka antsika atao anatin'ity vidéo ity. Nahitana an'izany trangana fanapozinana ara-tsakafo izany avokoa manerana ny nosy tamin'iny volana Jona lasa teo iny. Araky ny fampitam-baovao voaray dia nisy mpianakavy nihinana oviala izay tsy azo hoanina antsoina hoe bokagna tany Anjahabe Vavatenina ny 17 Jona lasa teo iny. Valo mianaka izy ireo no nihinana ka maty ny zazavavy kely iray izay efatra taona sy tapany. Velona kosa ny ambiny rehefa nahazo ny fitsaboana. Nataon'izy ireo sakafo maraina ilay bokagna ka noho izany melimelo ihany amin'ireny fihinanana zavatra izay avy any anaty ala ireny fa misy amin'izy ireny dia tsy tokony hoanina fa noho ny tsy fananana moa sy noho ny tsy fisiany sakafo isan-karazany dia maro ny olona mitady izay harapaka vokatrin'izay hanoanana izay. Ao anatin'ny resaka fanapozinana ara-tsakafo izay niseho tany ambositra dia fantatra amin'izao fotoana izao fa tafiakatra 17 ireo namoy ny aina vokatrin'izay fanapozinana ara-tsakafo izay. Efatra mianadahy amin'ireo no maty tamin'ny andro ny 30 Jona. Izany hoe telo no tsaboina atao Antsirabe ary iray tany amin'ny Asiera. Ity farany izay tsy nandalo tao amin'ny CHRR volafotsy fa nandeha nody ny aliny 13 Jona rehefa avy namonjy ilay communion voalohany tany ambositra. Raha tsy ahivina 14 ireo lasibatry ny fanapozinana ara-tsakafo nandritra ny fetim-pianakaviana ity niditra tao amin'ny CHRR volafotsy. Izany hoe mbola misy andalam-pitsaboana amin'izao fotoana izao. Niakapeo tamin'ny antso mivantana atao anatin'ny fandaharana ZIM ny radio Faston tamin'iny herinandro iny ny vahoaka an'Ambositra mitaky ny hamoahana farak' izay maika io sakafo misy poizina io, indrindra ny hamoahana haingana ilay résultat d'analyse prélèvement voalaza fa nalefa any ivelany.
Nitaraina ihany koa ny mpivarotra hanimasaka fa tsy misy tsena intsony hatramin'ny nampisy ity lozana fanapozinana ara-tsakafo ity satria matahotra avokoa ny olona izay hanjifa ny sakafo eny an-dalana eny. Nisy moa tao anatin'ity fanapozinana ara-tsakafo tao ambositra ity dia maty avokoa ny efatra mianaka izay niaraka nanao fety tamin'izay communion tao ambositra izay. Mbola ao anatiny izay resaka fanapozinana ara-tsakafo izay hatrany, 5 mianaka indray no tratran'izany tany Antalahy tany. Voalaza fa nihinana mayonnaise izy ireo izay nikarakara sakafo tao an-trano ny 28 Jona 2024 lasa teo iny. Efa manaraka fitsaboana ao amin'ny hôpitaly ao Antalahy ny efatra fa ny ray kosa lasa ny asambava izay mitsabo tena no izy miasany. Miantso izay hiaran-trangana fanapozinana ara-tsakafo tahaka izao mba hanatona haingana ny toeram-pitsaboina ho fisorohana ny loza ny tompon'andraikitra ara-pahasalamana any an-toerana amin'izao fotoana izao. Miparitaka ao Madagasikara ny sakafo misy fanapozinana ary efa maro ireo izay maty tamin'iny volana Jona iny nohon'izay sakafo misy poizina izay miparitaka ao Madagasikara izay. Dia mipetraka ihany ny fanontaniany be sy ny maro manoloana an'ity resaka fanapozinana ara-tsakafo izay hita manerana ny nosy amin'izao fotoana izao ity. Mbola resaka famosavina ihany ve sa mbola resaka dadarabe araky ny fanazavana izay natao nandritra ireny fatin'olona marobe tao Antananarivo renivohitra vokatry ny fanapozinana ara-tsakafo iny ve no hoentin'ireo mpitondra fanjakana sy ireo tompon'andraikitra handresen-dahatra ny vahoaka manoloana an'ity resaka fanapozinana ara-tsakafo ity sa inona no tena marina ao ambadika an'izy ity. Satria mantsy araky ny vaovao izay miely hatrany dia marobe ireo izay entana efa lany daty no mbola misy sahy mivarotra azy ireny ary misy aza ireo izay sahy manadio an'ireny entana efa lany daty ireny ka soloina etikety vaovao mba ahafahana mivarotra an'izany any amin'ireny toeram-pivarotana isan-karazany ireny. Ka sao dia mba izany raha no mahatonga an'ity resaka fanapozinana ara-tsakafo ity fa tsy dia ilay famosaviana loatra satria mantsy isika malagasy raha teo moa efa malaza amin'izay resaka famosaviana izay ka sao dia ho very amin'izay resaka famosaviana izay isika nefa tsy izay no zavatra tena misy fa sao dia mba resaka ny zavatra amidy lany daty no antony miteraka an'ity fanapozinana ara-tsakafo etsiroa izay hita manerana ny nosy amin'izao fotoana izao ity satria mitovitovy avokoa moa ireo izay fiseho sy ireo tranga nisehony izay resaka fanapozinana ara-tsakafo izay. Izay no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tompoko lasy tompoko vavy misaotratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny video antsika ary tsarovatra hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video izay lefa nahita isan'andro. Tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka dia mirary soa.